misotra betsakanao zany amin'ny fatokinao, ny amin'ny tsy fiovaovanao, misotra betsakanao zany amin'ny mbola nanavao zao nandray koa raha famindramponao anay tsirairay avy androany. Alleluia. Misotranao ny mbola nitehirizanao anay ka mbola natonga anay tafatsangana, tafajoro, mbola afaka indray namaly ny invitation anao zay raha nataonao zay tsirairay avy androany ho eo amin'ny fanatrehanao. Dia makasitraka anao zay satria ianao le loharano dia ianao le manasa ilay mandrakariva dia mamaly reto zay mamaly an'izany fanasana zany androany. Hoy izy ny tena hoe approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dia reto zay manampy anao indray androany amin'ny fahasahiana. Alleluia. Reto zay manampy anao amin'ny fahasahiana miandrandranao, manantenanao ary mampalaiky sy midisposer ihany koa ny ao anatinay rehetrarehetra ny fonay iankohaka aminao, hideranao, hisaotranao, hanolotra fisaorana ho anao satria Andriamanitra mendrika mandrakizay ianao. Makasitraka anao ny amin'ny fadokinao teo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Alleluia. Misaotra ny amin'ny fahasalamana, misaotra ny amin'ny hery sy tanjaka, misaotra ny amin'ny fiarovana. Alleluia. Misaotra ny amin'ny famahanao anay. Alleluia. Misaotra Jesosy. Tu es Yahweh.
Tu es
Viens nous combler de toi aujourd'hui, Seigneur.
tsy afaka limitena ny circonstance, tsy afaka limitena ny zava-misy. Mikatsaka anao. Halleluja. Oh Andriamanitra, viens nous combler de ta présence aujourd'hui. Viens nous abreuver. Viens nous abreuver à la source aujourd'hui. Et non de la lasse à vie de miscuses e não. A vida é miscuses e não. Falar sujo para os meus com a não e não. Te aguentar aí, gente. Aleluia. Jesus aí sujo. Eu aleluia lá no Pai. Eu Jesus aleluia lá no Pai na mãe. Aleluia. Eu aleluia lá no Deus. Ao nato aí, o fiel na mão de sai.
notre perception qui le confirme, et c'est ta parole qui le confirme. Ta présence glorieuse est au milieu de nous. Alléluia. Et nous t'élevons, et nous t'exaltons. Alléluia, nous t'honorons. Alléluia, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reconnaître le Seigneur, les femmes plutôt n'attaquent en soi, et être plus dans le tout qui Seigneur. Ils vont faire la chaîne dans l'autre chose, pour que nous n'ayons pas de naïf, pour dire à nos Seigneurs plutôt n'attaquent en soi. Dire à nos Seigneur plutôt n'attaquent une occasion, une opportunité pour la scaphandre afin de tuer John Fanacher. Oh, Jésus. Tatan manjakari sai tuer John. Tatan manjakari sai tuer John Fanacher. Yo ma pétiane. Oh, yo ma fémane. Alléluia. You're my Atira, you're Fanacher, Mirayam no, Mikambanam no, you're my complete, my Atira.
isolante karibu Santo Jesus. Otrale irantene atsiro atao akotsilenao atao. Alleluia. Misy fotoana zay miseloane aminao, misy fotoana zay misegare lavitra anao. Fafanahy masina sotoiny eo aminao mandrakarisa dia terizo eo aminao mandrakarisa. Jesús eu mato clote de teira san fato kilo san fute sempre te a calaza san fideli te a lo san fute sempre a calaza bon te a lo fute sempre. Alleluia. Asa tsacha al fava kau asa tsacha al fidela nau asa afela ikupa al fava nova asa tratfuna ni nome de Jesus. Alleluia.
ampiwaotsy alamy fanatrehanao mifaindrina tsisy tsika tsy aminao anganagano mifinoma marisike andeha ambony rano matahiwe ahitondra ny fanahinao kasiwalala ampiwaotsy alamy fanatrehanao mifaindrena tsisy tsisike tsy anao anganagano mifinona marisike andeha ambony rano Vavaka Jesosy ampihoatran'izay iorina ao anatin'ny finoanana iorina ao anatin'ny finoanana mba taio tokoa izay tena hoe ahitondra le fanahinao atao anatinao zahay aneka mitondra ny fanahinao zahay aneka tepolinao zahay aneka toerana fitoeranao taio izay ahitondra ny fanahinao taio izay ahanome fitoerana ny fanahinao taio izay azo aina ny fanahinao aty zany ny vavakay Andriamanitra
Izany vavaka androany Jesosy. Mety ianao dia ao anatin'ny tery ty dia andao avaozintsika indray ny fanoloran-tenantsika androany. Alleluia. Ampifotsika manontolo andao avaozintsika indray ny fanoloran-tenantsika androany hoe atolotro ny tenako ho fanatitra velona masina sy akasitrahana. Satria izay ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny culte raisonnable agréable amin'Andriamanitra. Alleluia ndray Jesosy asambrata mifavakao atoloro ny tenanao ho fanatitra velona amin'Andriamanitra indray androany. Alleluia. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Teny fanan'Andriamanitra ianao androany mety hifanatreho dia tsy hoe inona no mameno fonao hiandrandranao an'Andriamanitra androany. Fa afaka matoky ianao hoe rehefa tonga eto ianao androany miandrandrana izy. Afaka matoky ianao hoe
rencontrer anao izy androany anatona anao izy dia hikasika anao izy androany tsy haiko izay taheta ao anatin'ny fonao androany raha ny tahetako manokana dia tia hivavaka amin'Andriamanitra hoe ataovy mbola mahay mitia anao mihoatra noho ny hatramin'izay ataovy mbola mitombo amin'ny fitiavana anao mihoatra noho ny hatramin'izay ary mba ho fahatanteran'izany dia ataovy mahalala anao mihoatra noho ny fahafantarako anao hatramin'izay na inona mety vesatra na inona mety hoe fahaterena tsy manino zany nanosika anao hoe tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany fa Andriamanitra tsara izy dia izy hoe ao anatin'io zavatra mahazo anao io mihitsy c'est là que je viens te rencontrer c'est dans ces choses qui t'oppressent. C'est là que je viens te rencontrer aujourd'hui. Et non seulement je veux te libérer, de te délivrer de ça, mais je veux me révéler encore plus à toi. Je veux que tu sois comblé par mon nom aujourd'hui. Mety miaraka amin'ny douleur ianao androany eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mety miaraka amina fardeau tsy fantatra hoe inona ny zavatra mety hoe miaraka taminao androany eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa ozy izy hoe izy l'Andriamanitra mahay compatir atsika izy l'Andriamanitra lent à la colère et riche en bonté. Izy le mahay compatir sy mahay comprendre atsika ao anatin'le zavatra mahazo atsika. Izy le tsy manambany an'le niveau amin'ny filotsika fa mahay midina mahay consoler foana. Izy le mahay compatir foana. Izy l'Andriamanitra avec un cœur si tendre. Alléluia. Zany Andriamanitra natona antsika androany tsy miandry perfection avy amintsika izy tsy miandry fahalalana fahatakarana be avy amintsika izy feo amin'ny toerana misy anao io eo izy ny te hiona aminao dia eo izy ny te hampiakatra anao. Alléluia. Eo izy miona aminao eo izy ny se révéler aminao dia eo izy mitatana anao hiampiakatra anao. Alléluia. Izany no Andriamanitra kalazaina andro izany no Andriamanitra ny expérimentenay teo amin'ny fiainanay fa mbola te hahita mihoatra. Alléluia. Atao vavaka ao zany androany Jesosy ny expérimenté an'izany fa mbola te hahita an'izany mihoatra. Alléluia. Fais-nous voir ta gloire aujourd'hui, Seigneur. La gloire de ton amour, Jésus. La gloire de ta bonté, Jésus. Alléluia. La gloire de ta sagesse, Jésus. Fais-nous voir ta gloire aujourd'hui, Seigneur. Betsaka anao zany amin'ny fitarianao anay hatrany fananasina sotra betsaka anao hatrany zany amin'ny fitoeranao fanatrehanao tsy mialaala fa eo aminay mandraka hariva. Alleluia. Ampahazavanay indray ianao androany
anokatra ny masom-panahana indray ianao androany. Alleluia. Iconscientiser anay indray ianao androany. Alleluia. Efa mpifortifie anay tsirairay avy ianao androany. Alleluia. Efa mameno assurance any anatinay tsirairay avy indray ianao androany amin'ny alalan'ny kasikao. Alleluia. Dia amin'ny fofeny fifaliana hatrano hiatrehana ianao, hienona ianao androany. Alleluia. Sotra Jesosy. Da io mpanomponao hitondra ny teninao androany. Dia ta io izay tsirairay avy hanokatra foana amin'ny fonay ho enseignable izay. Alleluia. Ho malléable izay, ho olona mahay manaiky, mahay miaino, tsy mijery amin'ny fijerin'olona amin'ny maso fizika fa mahay miaino amin'ilay sofim-panahy sy ilay masom-panahy mandraka rehefa. Alleluia. Dia mitenena aminay tsirairay avy fa mangetaheta ny aino anao izay Jesosy. Halleluia. Amen. Halleluia. Tsara mandrakariva ny eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Hiara hivavaka isika handraisantsika ny ten'Andriamanitra misaotra iray masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa eto anivonay ianao tsapanay ny fanatrehanao. Jesosy eo tena te hita ny voninahitranao zay, te hita ny famirapirantanao zay. Mbola misy andrahatandray mihoatra amin'ity hariva ity. Tefeny fonay tompo ho tanoloana ka ho anariny ny teninao. Matoky izay fa hikasika ny fotiraray avy ianao amin'ity hariva ity. Aoka izay avy aminao ihany ray masonao no hozaraina, ho lazaina, tsisy mihoatra ary tsisy tsy ampy Jesosy fa ngetahetanao zay, mila ny fananganana avy aminao zay. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Zavatra hozaraiko zany androany dia tena momba ny fiainantsika andavanandro, ny fiatrehantsika sy ny fanomanana ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ho anahy manokana dia fariko mihitsy ny amin'ny tontolon'ny fanahy sy ny amin'ny fiainana andavanandro. Fa ohatrany efa mavesatra be zany, tsy haiko loanareo hoe moramora ve ny fiatrehanareo ny fiainana andavanandro sa mety misy mitovy amiko, fa tena riko mihitsy ohatrany mavesatra, ohatrany mavesatra zany, dia ohatrany mavesatra ihany. Fa satria Andriamanitra efa niteny hoe efa miaratsy zao fiainana izao, dia na amin'ny asa, amin'ny andavanandro, ohatrany mandreraka izany, ohatrany be pression izany, ohatrany betsaka ny zavatra reniny sofintsika, ohatrany be tabataba be izany, ohatrany hoe mety tsy mahay nikikika izao tsika eto fa be dia be ny ohatrany feorentsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Ohatrany hoe maheno an'izao, misy an'izao ary ianona ho manana, lasa ohatran'izao dia be le fiorentsika. Na ny fiarahamonina rehefa hita fa ohatrany efa miaratsy izany.
dia ohatra mitondra antsika amin'ny noho tsy fifantohana izany matetika sy hoe sy mitondra antsika analavitra an'Andriamanitra sy ny fanatrehany dia indraindray rentsika mihitsy ohatrany hoe reraka izany, ohatrany misy ny fahakiviana indraindray, ohatra miteraka fanahina ohatra manany ny apitso ohatra manany ho avy izany, dia ohatra miditra ny tahotra, ohatrany tsy manana antoka izany indraindray amin'ny ho avintsika, dia lasa ohatrany misy relâchement izany a, dia indraindray ary ohatrany hoe matsiaro ohatrany tsy amin'ny faharetana izany. Nefa Jesosy efa niteny hoe makanisa aty amiko ianareo izay miasa fasatra sy mavesatra entana, fa izaho hanome anareo fitsaharana. Amen. Dia ohatrany betsaka ny zavatra miantsoantso antsika hoe ohatrany hoe aty zahoana, ohatrany ariona, ohatrany misy metimety, ohatrany misy mety ampilamindamina angambany, ariona ohatrany misy an'izao, nefa ohatrany fitaka daholo fa amin'i Jesosy le izy. Dia amintsika ilay reradreraka iny indray ohatra misy miantsoantso hoe ohatrany hoe mandeha tsy haiko, nataoko fotsiny ianareo misakafo, mila misakafo kely tsara ianao, fa izany ohatrany mampilamindamina anao na hoe mila midevolona kely ianao na mila an'izao, nefa ohatrany tsy ahitsantsika fiadanana daholo izy na dia ho ataontsika ary ny zavatra rehetra mety havoky ny kibontsika, mety hafalifaly ny saintsika, tsy ohatran'izany fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany izy ilay fiadanana, izy ilay tsy miova ho maly, anio ary mandrakizay. Izy ilay niteny tamintsika hoe fitiavana mandrakizay, nitiavany antsika, dia tsy miova izy ho maly, anio ary mandrakizay. Amen. Dia eo amin'ilay ohatra mitady tsy haharitra izany tsika, mitady fifaliana any ivelany, dia nefa tsy maharitra izy ireny, fa ny ten'Andriamanitra milaza ao Matthieu 24:13 hoe fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izany hoe ilay zavatra hitantsika, ilay mety ahitantsika fifaliana vetivety izany tsy maharitra izy ireny, fa mila maharitra isika amin'ny fiambonana amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Satria izany vesatra ny fiainana andavanandro izany hitantsika hitady fifaliana ny ivelany izany, dia tena hoe mitondra antsika amin'ny fisarahana amin'Andriamanitra mihitsy. Nefa Jesosy efa niteny hoe ao Matthieu 15:5 efa fantatritsika, fandrehintsika matetika ilay ity teny ity hoe fanaraka ilay hoe izany voaloboka. Jean 15:5, Jean 15 ohatrany tsy mitovy. Azafady, marina. Jean
15. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Tena zahana mihitsy ilay izy, tena tsy mahay manao na inona mihitsy ka raha tenin'i Jesosy io, raha tafatsaraka amin'ny Jesosy Kristy tsika dia ohatran'ny zavapoana ny fiainantsika, mainy tsika, mangasiasy tsika. Fa efa tena ohatran'ny hoe efa mihamafy izany ny pression. Tsy haiko hoe ianareo hoe ohatran'ny mandrindra ndraiky ohatran'ny namandeha eny an-dalana ary dia ohatran'ny hoe misy pression tsy hay hoe ahoana. Satria rehefa tsy tafahorona tsara ao anatintsika Jesosy Kristy dia ohatran'ny tsy hety daholo ny zavatra atao. Ohatran'ny hoe mandeha amin'ny fahazarana, mandeha amin'ny saina, mandeha amin'ny herin'ny tena. Fa ovakitsika amin'ny Daniel 3:15 momba an'izay pression izay. Tantara mety efa rentsika ihany koa izy ity matetika, fa ny tena verina mahasoa dia misy anjara ho asy anao ty teny ity koa androany hoe dia niteny tamin'ny fahavinirana sy ny fahatezerana Nebukadnezara ka nasainy nalainy Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka ireo lahy ireo. Oui, 15 kay, oui, tsy manino. Ankehitriny raha miomana ianareo amin'izay andrenesanareo ny fanian'ny trompetra, ny fanian'ny anjomara sy ny samboka sy ny valisy ny symponia sy ny sababa sy ny lokanga ary ny zava-manio isan-karazany, ka miankohaka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko dia tsara izany. Raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia tsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny laforo misy afo mirehatra, ary iza moa izay Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako izany. Ty zao tena anisan'ny pression izy ity tamin'ny fotoana, fa ohatran'ny efa hiainantsika ihany koa ty zavatra ty amin'izao fotoana izao. Ohatran'ny hoe misy zavatra tsy maintsy tsy maintsy moa fa haneren'ny olona tsika akolaka iankofantsika. Satria izao tamin'le statut volamena zao io dia ohatran'ny hoe raha olona tsy midiserne dia ohatran'ny hoe ka volamena ngely izy sao dia mba misy mipitika ty ihany le volamena rehefa iankofana na mety ohatran'izany araka ny finonompoana ny hafa. Fa io zao raha ohatra hoe ataontsika hoe baoritra zao io sary eo, tena minoana rehefa tsisy ny akohaka teo ilay olona, satria baoritra koa ve dia ankofana, fa le volamena zany ohatran'ny hoe misy valeur. Izany hoe ohatran'izany koa zany indray ny fiainantsika, ohatra misy zavatra
Eritreretintsika hoe misy lanjany amin'ny fiainana andavanandro. Mety hoe resaka relation io, mety hoe resaka matériel io, mety hoe resaka vola io, mety hoe asa io, mety hoe voninahitra kely mandalo dia ohatr'izay zany no nandray no entiny ny fahavalo na izao tontolo izao hamandrihana antsika. Fa soa ihany fa eo ny fanamasin'Andriamanitra izay mifehiny amintsika rehetra amin'ny alalan'ny safidintsika dia matohatra an'izany fanerena na fakam-panahy isan-karazany izany tsika, ary ihany koa amin'ny alalan'ilay rano Jesosy Kristy izay manadio sy manafaka antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Fa rehefa tena nandeha zao les pressions dia tohizantsika any amin'ny saizy hoe tena maly sadraka sy misakarina Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe Nebokadnezar, tsy misy antony tokony hamalina ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Ino Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay amin'ny la force ny afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tananao, sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjaka. Ary na dia tsy izany aza, aoko fantatrao ry mpanjaka fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tomponay, ary ny sary olona volamena izay natsanganao dia tsy hivavahanay. Alleluia. Tena fijoroana ohatrany hoe tantara efa taloha zany, fa fijoroana lehibe hoe miendrika olay tahaka amin'izao fotoana iainantsika izao. Satria tsy hoe masika izy, fa nasany joro izy teo anatrehan'ny mpanjaka, ary tena niteny mahitsy hoe tena zay ry mpanjaka, tena tsy akohaka mihitsy amin'ilay Andriamanitra, tsy hivavaka amin'ny Andriamanitra zay, fa miala tsiny. Tsy haiko hoe raha isika ve manoloana an'izany zavatra izany dia manahoana ny réaction antsika. Fa izao tontolo izao dia mitondra ny olona ao amin'ny fanantenan-javatra, zavatra mandalo, amin'ny vola sy ny harena mandalo, ny voninahitra, zavatra be dia be ilay izy. Betsaka ny velam-pandrika alefa fahavalo amin'izao fotoana izao. Fa rehefa tafahombona amin'Andriamanitra ny olona dia manamaivan-danja ny zavatra rehetra, fa mitahiry ny finoany ny fiainana mandrakizay. Ary mety afony ainy mihitsy ary ohatran'ireo betsaka ny olona efa maty martyra tamin'izany hoe niterena andany finoana izany. Ohatran'ireo apôstôly maro koa tamin'ny fotoanany. Ry Petera nandà tamin'ny voalohany hoe nandàny Jesosy intelo izy, fa rehefa tonga ny fanahy masina dia nahery izy, dia nijoro izy, ary tena nitory tamin'ny fahasahina izy. Dia io fanahy Petera io ihany dia ohatran'ny koa ilay fanahy ilay nomen'Andriamanitra antsika sy ianao koa io,
Lay fanahy mahery, lay fanahy tsy azo ozongozonina, lay fanjakana tsy azo ampiroroana. Ao amin'ny Matthieu 10:39 mivaky toy izao hoe 10:28 aloha zavady. Aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay matahotra izay mahavery ny tena sy ny fanahy ao amin'ny elo. Tena izay mihitsy reto Sadraka sy Mesaka sy Abednego reto hoe tsy maninona fa mavonjy anay ny Andriamanitra ay. Ohatrany hoe miteny izy hoe zay ne na maty ara dia mbola ho velona indray, satria ny Andriamanitra dia Andriamanitra velona, ny Andriamanitra tomponay, Andriamanitra velona ny Andriamanitra ivavahanay. Ao amin'ny Matthieu 10:39 mivaky toy izao hoe izay mamonjy ny ainy no havery azy, ary izay mamery ny ainy noho ny amiko dia ahazo azy. Amen. Jesosy io ilay miteny io hoe raha manaiky tsika mahavery ny tenantsika dia mandray azy indray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa mila discernement reto tsika amin'izao fotoana izao. Tena zao mihitsy le ilatsika ny fanamasin'Andriamanitra, dia ilay fanahy mahery ao anatintsika. Fa mila na dia hoe ny relationtsika ary mety hoe amin'ny ankohonantsika, mety hoe any amin'ny toeram-piasana, mety hoe any amin'ny fiarahamonina, dia mila discernement daholo mba tsy hadiso antsika, satria memafy ny pression. Fa Andriamanitra koa mitaky discipline amintsika. Andriamanitra mba te hitantsika amin'ny fanamasinana tena, satria ny famonjenantsika ny ain'i Jesosy Kristy dia tsy afaka sandaintsika volana, volamena na olombelona. Karary loatra izy raha te hitantsika, satria tsika ilay mividiny tamin'ny vidiny lafo. Tsy hoe tamin'ny vidiny lafo fotsiny fa tadidio, fa fitiavana koa namonjenantsika tsiraray avy. Tsy hoe ohatran'ilay olona manam-bola be dia taira fa tonga dia afahako ianao e. Ohatra hoe olona migadrana ke taira fa manam-bola be dia mahafantatra ianao dia afahako ianao e. Tsy ohatr'izay izy, fa tena hoe ny ainina tolona dia tadidio, fa fitiavana voalohany dia fitiavana ny namonjena anao. Tadidio hoe tsika ilay tany amin'ny ilay hoe lavitra taloha dia efa tonga akaiky ankehitriny. Tsy haiko azonao ve lanjan'izany hoe na ny Israely ary nampandeferin'Andriamanitra no tsika jentilisa ilay lavitra taloha. Ohatrany hoe zao ara ny ankamaroany ny Israely mbola miandry an'ilay Mesia,
fa tsika efa nahita tsika dia efa tsika ilay hoe sambatra izay mino nefa tsy nahita fa nahita koa nefa tsika amin'ny alalan'ny famangin'ny fanahy masina fiainantsika miaraka amin'i Jesosy Kristy dia mila tehirizitsika izany famonjena izany. Satria indraindray tsika ao anatin'ny relation indraindray mety tsy zahaina angamba fa mety misy miainana izany koa hoe andeontsika hanao an'izao dia indraindray mitady ho matikena maso tsika manoloana an'ilay olona miresaka amintsika. Mety hoe olona supérieur antsika ilay izy, mety hoe namantsika akaiky ilay izy, iny fa na dia mety hoe nivadinao koa ary dia disernio foana ny zavatra izay lazaina, zavatra resahany aminao. Satria tsika ilay natao hoe hijoro, ilay fijoroana, satria ao anatin'ity tantarany n'izy telo mirahalahy reto hoe rehefa hitandry zareo dia gaga ry zareo fa maninona hozy izy no ny tenin'ny mpanolontsaina fa maninona hozy izy no lasa efatra fangatsy anankitelo hozy izy no natsipitsika tao dia gaga ry zareo fa nebogadiny zary tena namoaka lalàna izy hoe ary tena niteny izy hoe ny Andriamanitra izy telo mirahalahy reto no tena Andriamanitra. Dia ohatran'izay ilay fijoroantsika, mety hoe ny fijoroantsika any amin'izay andehanantsika any mety hitondra famonjena ho an'ny hafa. Amen. Dia aza vela isy anelanelana anao amin'ny fiombonanao amin'i Jesosy Kristy. Aza ankinina amin'ny olona ny fiombonanao amin'i Jesosy. Aza andrasana olona ny fiombonanao amin'i Jesosy fa raha hitanao hoe mbola tsy mijoro ilay olona ifanereseranao androany dia ataoviny ianao mijoro ihany aloha ianao, satria mety fahadiovan'ny tananao no hamonjen'Andriamanitra azy. Amen. Mimbona mandrakariva amin'ilay mpamonjy anao. Ao amin'ny Romains 5:8 mivaky-toy hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Tena zany mihitsy ilay izy. Tsy hoe niezaka isika tsaratsara dia vonjeny Jesosy, satria ohatra mba mendrimendrika kosa aleo fa vonjeko ianao fa tsika ilay mbola ilay tao amin'ilay mpanota, ilay tao amin'ilay nosipotaka efa novonjeny. Alleluia. Zaloha mangataka anao hoe manara tsara ihany fa ny tsy voatery lava be le teny zaraina, fa raha mifantoka ianao fa raha teny rainy raisinao anatin'ity partage ity dia hanova ny fiainanao. Amen. Aza miandro hoe fahagagana be, aza miandro hoe izy zavatra tsy fantako vao ho taitritsika fa tena mifantoha. Dia fa Jesosy mbola te hitanao amin'ny fiainam-baovao izy, te hitahiranao amin'ny fiombonana izy.
satria izy ilay niteny hoe tsy misy ozy izy tiano very na iray aza. Ataovy anjaranao ty androany ty. Raisy ezahazanao aza mijery hoe ianina koa zao raha nahinao an'izay dia ohatran'ny mba samy netinety ihany fa zao raisy aloha ianao androany. Alleloia. Aza malamelo tena fa mbola disponible andran'i Jesosy Kristy anadio anao amin'ny rany izy manaova fotsiny safidy hoe safidy iombona aminy angatao ny etaeta etaeta ny tadiny tavan'Andriamanitra ohatran'le sy ny voninahitr'Andriamanitra ohatran'le hirantsika teo miverimberina teo ilay izy hoe tena zany mihitsy Jesosy fa mila mahita anao indray zay Jesosy sokafo indray masom-panahinay dia sokafoko ny sofim-panahinay mba andrehanao miteny fa le teninao le teny fiainana le aina ho an'izay mahazo azo izy dia fahasalamana ho an'ny nofona rehetra. Ohatran'ny hoe indraindray ohatra misy zavatra mandeha izany dia indraindray ohatra misy zavatra tsy mandeha. Aza eritreretina hoe satria ianao miovaova na hoe satria nahoana fa rehefa tsy mandeha ny zavatra anankiray dia raisy tony ohatran'ny hoe valim-bavaka. Ahafahanao indray manova ny fandehanao miaraka amin'ny Jesosy. Ahafahanao indray mijery todika hoe fa maninona sao dia mba tsy miaraka aminao Jesosy. Tsy hoe sao dia mba tsy miaraka amiko ianao Jesosy. Tsy Jesosy miaraka amintsika fa i Jesosy no arahantsika. Fa Jesosy tsy afaka hoentintsika any amin'izay tiantsika, tsy afaka hanaraka antsika Jesosy. Fa rehefa tsy mandeha ny zavatra dia atao hoe sao dia mba tsisy anao ato Jesosy. Hoento indray ho any amin'izay misy anao. Hoento indray ho any amin'izay tianao, tsy izay tiako Jesosy fa aoka izay tianao ihany. Satria ny zavatra tsy mandeha androany mety ho fiarovana anao nge zany amin'ny fanahinao tsy fantatrao ny zavatra ataon'Andriamanitra rehetrarehetra. Andriamanitra ilay hoe miasa any amin'ny mangingina izy fa raha ny tantarain'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra dia izay hoe tsika vohino hoe satria Andriamanitra tena aloha raha tena mihina fahatovy ampy anao ny fahasoavany ataovy ampy anao ny ainina tolony any teo amin'ny hazofijaliana. Amen. Tia joro vavolombelona kely aminareo hoe nandalo ohatran'ny tsy fahasalamana kely izay nandritra ny herinandro dia ohatran'ny reraka foana. Dia rehefa reraka dia reko ohatran'ny hoe misy tension izany me mavesatra mavesabesatra ny lohako sy ohatran'izany dia marary foana. Dia tena reraka dia rehefa reko izany hoe reraka dia hoe izany efa mila mitondra teny androany. Dia tena voninahitr'Andriamanitra rery any aloha anijoroako. Fa tsy finoko ilay izy. Dia resaka tamin'ny vadiko dia hoy izy hoe sao dia jerenao izy tensionao sao dia andeha any amin'ny sao dia mila mijery dokotera. Dia hoy izy hoe Jesosy ho any dokoterako. Fa izy efa mahita an'izay tsy mety aty amiko fa hoako izao fa Jesosy ho any dokoterako. Dia ohatran'ny hoe reko izany ny fahavalo ohatran'ny miteny hoe tsy tokony hitondra teny fa reraka fa mety afaka hoe omeko an'ny hafa ny anjara fijoroako androany. Dia
ozy aho mantsy an'i Jesosy hoe Jesosy zao miaraka aminao fa tsy manina androany mararo ny lohako, mety misy ny sotra retina tsy fantako Jesosy fa zao miaraka aminao fotsiny aho fantaro Jesosy fantako a Jesosy fa raha hoe mbola ilainao aza dia tsy hamelanao anatin'izao aretin'izao feno indray ny ananganana Jesosy fa matoky anao fotsiny aho. Dia nandeha ny fotoana nandritra ny herinandro iny dia nivavaka nandritra ny nivavaka tamin'ny lakamisy alina dia tsy fantatro fa za matory fa reko mivavaka nandritra ny alina tontolo nefa za matory fa za nefa sady conscient sady matory zany no mivavaka magaka Jesosy magaka Andriamanitra magaka fanamasina hoe ianao conscient tsara hoe mivavaka fa za koa conscient tsara nefa hoe matory koa ohatrany hoe ianao hoe matory sa mivavaka hoe nanofy ianao tamin'ilay vavy fa tena miteny anareo Andriamanitra mahay manefa ny etaetapontsika fa zay ilay hoe mibanjina ny Jesosy Kristy Tompo sy mpanefa ny finoantsika izany hoe rehefa tena minitsika miankina tanteraka amin'ny Jesosy Kristy dia finoana ilay miasa fa tsy finoanao satria izy ny tompon'ilay finoana. Zavatra angatan'Andriamanitra dia maneho safidy fotsiny tsika hoe ao amin'ny Jesosy dia zao rehefa mifoha amin'ny marainana iny somary mafimafy kely ny asako tamin'iny herinandro iny dia rehefa mifoha amin'ny maraina tena gaga maivana tanteraka ohatrany hoe mbola reko hoe misy kely ihany le lona vesabesatra sy ohatr'izany fa reko hoe tsisy tension ntsony hoe tonga dia sady feno fiadanana be any fo feno fitsarana be mafy ny asa fa ny asa mafy nataoko tsy nampifantoka anao hoe tsy nifantohako ilay mafy n'ilay asa fa le fahasoavan'Andriamanitra le fitiavan'i Jesosy Kristy ny ainako nandritra ny journée dia ohatr'izay zany le Andriamanitra tsika mila matoky azy tsika amin'ny circonstance rehetra, mila mibanjina azy tsika amin'ny fotoana rehetra. Zaraiko ilay satria mety hanampy kely anao ilay izy angamba amin'ny fiainanao andavanandro hoe todia mandrakariva amin'ny Jesosy fa tsy mahay fanahinana iny tsika raha ohatra hoe andeha amin'ny tenantsika raha hitehatra amin'ny dokotera tsika raha hitehatra amin'ny fanafody tsika. Za tsy miteny hoe tsy ilaina ny dokotera, za tsy miteny hoe tsy ilaina ny fanafody fa Jesosy Kristy no mpanasitrana. Alleluia, alleluia. Ohatrany hoe rentsika izany le matetika ilay hoe fiombonana fa izany zao tena vavolombelona tena hoe fiainana izany zaraiko aminareo izany hoe rehefa tafahombona amin'Andriamanitra tsika dia miverina amin'loha ny zavatra rehetra ary tsy misy ninninona toetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Ny fiombonana raha lasaina bavy tsy option hoe ataoko option le rehefa na dia ilaiko le fiombonana fa ny fiombonana dia bazy, tena bazy ny fiombonana satria Jesosy ny teny raha tafasaraka amiko ianareo izy dia tsy mahay fanahinana iny. Azo atao fahazarana ny fahinoanao an'ilay fahinoan'ny sofinao an'ilay hoe fiombonana miombona fangatao ny fanahy masina hitondra sensibilité ho an'ny sainao
sy ny fanahinao sy ny aminao rehetrarehetra tena hoe iondrika tena hoe anaiky an Jesosy Kristy amin'ny fotoana rehetra satria raha ho avy ny Jesosy mety tsy hoe le finoantsika loatra koa ngeny mety andrandrany Jesosy atsika hoe tena niombana taminy ve tsika tena feno antonona azy hoe ny fiainantsika antonona Jesosy ve mifonao tena toetra marina tao anatiny ve ianao sa hoe mivaha mandeha aty amin'ny fanatrehana ianao dia miento teny ianao dia mivoaka eto ianao dia tsisy nininona tsy manova ny fiainanao akory le tenin'Andriamanitra fa lasa mandeha amin'ny fahazarana ianao dia ohatrany hoe fotoana anankiray ndraindray le izy lasa ohatrany hoe programam-piainantsika le mandeha aty amin'ny fanatrehana fa tadidio fa na zay teny zay ary hoe andeha any fanatrehana dia sy ho lanjany amin'ny fiainanao fa tena natrika amin'ny fiainanao Jesosy hamangy anao amin'ny fanahy masina mba ho tsy ho tahaka ny dirantsika eto ny voantsika eto ho marina aminao zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy fantako hoe nandreva ianareo tamin'ny nanaraka le retraite tany Madagasikara za aloha zany tena mampirisika anao hoe raha mbola misy teny hoe fanatrehana raha mbola misy resaka momba an'i Jesosy dia idiro tena mampirisika anao anisan'ny nampahery anany satria gaga be hoe nisy rahalahy anankiray nijoro vavolombelona mety misy nahitan'le izy dia tao anatin'ny retraite izy zany dia efa nisy zavatra vonona tany anatiny ohatrany hoe andeha retraite izy dia mivoaka ny retraite izy dia misy programa hafa le programa le rahalahy anankiray ty hoe za mivoaka ny retraite dia efa misy fahotana andeha hoatrehako rehefa avy eo mivoaka ny retraite fa zao tena hoe aza ahoana moa zany hoe tena mitondra fanatitra foana rehetra rehefa amin'ny fanatrehan'Andriamanitra le fanatitra lazaiko tsy mitena hoe vola fa entiny fonao mba ho tena tafiditra ao anatin'ilay fanatrehan'Andriamanitra tokoa ianao fa hoy izy le rahalahy hoe mijoro vavolombelona izy dia hoy izy hoe zaho izy mijoro vavolombelona fa zaho izy niditra tato amin'ity retraite ty ao izy dia efa nisy programa zany rehefa hivoakan'ity tao amin'ilay retraite izy ny alahady fa zaho izy tsy hoantsony wow asa mba azonao an-tsaina ve hoe tsika zany ndraindray ohatrany mandeha amin'ny fahazarana ohatra hoe programa zany le fanatrehan'Andriamanitra fa za miteny anao ty androany ty entin'ny fanatrehan'Andriamanitra azo famangina vaovao ianao amin'ny alalany fanahy masina aza manamafy ny fonao aza miandro no tsaratsara kokoa no ny androany ianao fahateneny fotsiny amin'i Jesosy hoe tsisy miafina aminao Jesosy ny fiainako tsisy miafina aminao ny aty anatiko aty izay tsy afaka ho zaraiko amin'ny hafa tsy afaka ho hitan'ny hafa ianao no mahita fa atolotra anao fotsiny tolotra anao ny fiainako dia tia hoentondray amin'ny endrika vaovao izay itiavanao izay tianao ahitana fa manaiky no sasanao amin'ilay rahanao sosarobedy manaiky no tefenao izay itiavanao manaiky no fenoanao vaovao indray rehefa madio Jesosy fenoa indray feno mitobaka Jesosy fa rehefa etaetanao zany dia amenanao indray Jesosy androany zavatra hafa mihitsy ny fiainanao mivoaka eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
olona hafa mihitsy ianao voketo. Mety hoe mbola pary ihany ny anarako, mety hoe mbola ianao ihany na tsy miova ny anaranao, fa zao fiainanao iova, iova ny fitondrantenanao, iova ny fomba fijerinao, iova ny fomba fisainanao, iova ny attitude-anao. Amen. Satria eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy miala maina eto ianao androany raha manokatra ny fonao. Amen. Voaka eto ianao mitoeran'ny fitiavana. Mitoeran'ny fitiavan'i Jesosy ianao. Mandehana amin'ny fahalemem-panahy. Atao vitahitanao ny fanamasinana tena. Fa izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitan'ny Tompo. Ao amin'ny Hébreu 12:14 mivako toy izao hoe mizaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitan'ny Tompo. Amen. Izany hoe tia ilay hoe mihavana amin'ny olona rehetra. Fa za miteny aminao hoe mihavana aloha amin'ny rahalahinao voalohany. Fa izay eritreretina hoe miandeha hazakazaka reny amin'ilay voazahinao ianao rehefa avy eo. Fa raha diso taminao ny rahalahinao dia mamela ny helony ianao. Hoy izy Jesosy hoe ahoana hozy izy nitiavanareo n'Andriamanitra izay tsy hitanareo raha ny rahalahinareo akaikinareo ary tsy tianareo. Mila mitoetra amin'ny fitiavantsika. Amen. Efa ho tapitra. Efa nivakiany pasteur Lange teo ty hoe lazainy teo hoe amin'ilay Romaina 12 verset 2. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina. Sitrak'Andriamanitra dia ny fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Amen. Ary aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no masina. Amen. Amen. Misy zavatra anankiroa io amin'ilay voalohany hoe ny fanoloran-tenantsika dia le verset faharoa le amin'ilay hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina, hafantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Mivoaka eto tsika sy ianao tena tsy hanaraka ny fanao izao tontolo izao ntsontsika. Mety mbola hiteny ny olona hoe ohatran'izao nge ny fatao e, fa ianao afaka hiteny amin'izay ohatra ny Sadraka Mesaka ny Abednego Sadraka Mesaka Abednego Sadraka Mesaka Abednego. Tena hoe hijoro ianao amin'ny détail-javatra, tena hoe nieritreretinao faran'izay kely taloha hoe tsy mampanindra, fa ho sensible amin'ny fanamasinao anatinao dia anda. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Tena tsara aminay ianao Jesosy. Misaotra Jesosy amin'ny teny izay nilatsaka indray fanambarana. Mety tsy vaovao izany Jesosy fa
efa betsaka ny teny ny frazy efa reny matetika miverina amin'ny toroteny fa izay ilay hoe tsy ho fahazarana Jesosy ny fahainoana ny teninao androany fa tena teny fiainana Jesosy, teny velona no tsarainao satria velona ianao Jesosy dia velona koa izay amin'ny alalan'ny teninao. Mankasitraka feno mba tsisy ho latsaka, tsisy ho very izany teny izany Jesosy, na dia amin'ny faran'izay nieritreretiny efa kely indrindra ary hitahiran'izany. Aty amponay ianao Jesosy hitondra fiainana ao anay. Ianao no hampaniry izany sy hampamoby izany teninao izany aty anatinay. Hitondra ho fijoroana vaovao indray Jesosy Kristy, hitondra fanavozana ho an'ny fanahinay izany teny izany Jesosy. Tery izahay ho amin'ny fiombonana mba tsy ho fahazarana Jesosy na ny fandraisana izany hoe fiombonana fa raha tsy tafahombana aminao zay Jesosy dia very zay. Tena fahaverezana kay Jesosy ny velan'ny fiombonana. Ataovy tena conscient amin'izany zay. Ary tsy ho fiombonana mety eo amin'ny fahazaranay fa tena fiombonana oren'ny fanahinay tafahombana marina aminao zay Jesosy. Tena etabli atao anatin'ny fonay ny fisianao amin'ny fiainanay. Ho feno ny fanahy masina izay Jesosy dia ilay fanahy mahery tsy azozongozonina hijoro amin'ny fahamarinana. Hijoroanay koa Jesosy amin'ny fitondran-tenanay ho fahamasinana ihany koa. Satria izao tontolo izao koa nge Jesosy dia miandry anay satria hoy izy ianao ianareo ny sira sy fanasina izao tontolo izao. Mba ho jiro sy fahazavana izay Jesosy any amin'izay alehanay tsiraray avy. Mety hisaraka eto izay Jesosy, andeha any amin'izay fiainana sy koankely misy anay tsiraray avy any. Ianao no hitarika ny tongotray amin'izay ho alehanay Jesosy. Aoka ianao nikasika ny tananay amin'izay ho ataonay rehetra. Ianao no ho mpanapaka ny fonay Jesosy dia hitempo aminao rery ihany. Mety misy ny olona tianay, mety misy ny ankohonanay fa tsy ho tia ny ankohonanay mihoatra noho ny fitiavanao izahay satria avy aminao ihany koa ny fitahiana ho an'ny ankohonanay tsiraray avy Jesosy dia mihetraka anao ambondry sy meloha ny ankohonanay izay Jesosy. Ianao namangy ny ankohonana tsiraray Jesosy Kristy. Mety misy ny reradreraka, mety matsiaro, mety misy mandringadringa amin'ny ankohonanay Jesosy. Ianao no mahafantatra ny zavatra rehetra. Hamangy vaovao indray ianao an'izany ankohonana izany, hanangana indray ianao, etablira ny fifankatiavana anatin'izany ankohonana izany ianao voalohany indray Jesosy Kristy. Mpanao izany ankohonana izany. Mankasitraka Jesosy Kristy, ianao mahita ny etaponay Tompo. Ilay mahafantatra ny zavatra rehetra. Fa rehefa tafatoetra ny fiombonana Jesosy, etabli ny fiombonana aminao dia misy zavatra tsy angatahanay dia vita ataonao izany Jesosy. Satria ianao ilay mahafantatra Jesosy. Mety izay ilainay. Fa nandray izay tsy mahafantatra koa nge Jesosy hoe izay mahasoa anay. Fa ianao no mahafantatra. Manaiky anao izay mifinantananao, manaiky anao izay mifitondranao ny fiainana Jesosy Kristy. Tehirizo ny tsiraray avy. Mba tsisy ho very tokoa izay reto Jesosy. Fa reverina any amin'ny raolanitra ianao na androany ara dia ho voavonjy izay rehetra reto. Miaraka amin'ny ankohonanay dia tsarovy ihany koa ireo namanay, olo-tianay izay mety tsy tonga eto androany ianao ny hamangy azy ireo. Mankasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Si votani saku famar Engkau misaujana Misauja Yesus Misauja Misauja Yesus Nous eritana taunau misaujana Tumpon saujana Ni faswavana Ninjafuna vau sana Taram kiana Izareye chana taunau Tivotani saku famar Tungau misaujana Misauja Jesus Misauja nawa Misauja Jesus Nous eritana taunau misaujana Jesosy ny teny hoe satria efa madio raha teo ianareo noho ny teniko. Raha tsapanao fa nanadio anao ny tenin'Andriamanitra dia aza manamely tena intsony fa manana anjara amin'ny mofo sy ny kapoaka ianao. Amen. Mpanaso daholo ay fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy dia nandray mofo izy ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Misaora azy. Misaotra Jesosy fa torotoroniny ianao dia kapoka taminao Jesosy nefa nahasitranana anay izay rehetra andray ny mofo ankehitriny dia hositranao ny fery Jesosy, hanasitrana ny ratra-po ianao
anasitrana izay salamalama ty anatinay Jesosy, anadio anay ianao, ary teninao ihany koa dia manafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra, satria tahaka ny hitahinao ny fanahinay, ny hitahinao amin'ny zavatra rehetra. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa ninana izy dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanakena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy fahatsiarovana ahy. Na oviana no misotro ianareo, fa na oviana no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piavany. Raisaran'ny kapoaka dia misaora azy. Saora Jesosy fa nanana anjara tamin'ny fanasana izay. Saotra fa anisan'ny voafidy izay Tompo. No nilaza hoe betsaka nasaina fa vitsy no fidiana. Saotra anjara mofo sy ny kapoaka izay nirahanao izay manadio anay Jesosy. Teo amin'ny azo fijaliana nefa deklarenao fa efa vitanao ny zavatra rehetra, ny famonjena anay sy ny mombamomba anay rehetra. Indreto izay Jesosy, dia raha mifanaiky amin'ity hariva ity, manolo tena ho anao, tianao fanatitra Jesosy, nakasitraha manimpofo, nakasitrahanao Jesosy, antom-piveloma anay, aza vela isovery izay nadiray aza Jesosy. Tsy misy ho diso anjara voatery Jesosy, tsy misy ho veranjara amin'ny fiavianao. Tery izay Jesosy, mba tsy hanaoko tontolo fiainam-panana no ny Andriamanitra tsy mba manisa heloka ilay fananadio ny lasanay rehetra, karazana ozona rehetra Jesosy dia efa tapaka tamin'ny lalanao, tamin'ny ranao sosarobidy. Efa olo vaovao izay ao aminao Kristy ao, lasa ny zavatra rehetra. Kasitraka Jesosy, mety mbola ao mafy Jesosy ny fanenjena, mety mbola ao mafy ny pression Jesosy, fa izay dia ho ferma Jesosy, satria ilay fananao masina ty anatinay no miasa Jesosy. Akasitraka, manome voninahitra, aterina tahaka taloha na ankehitriny ary mandrakizay amin'ny anarana ray ny Zanaka sy ny fanahy-masina. Amen. Itsovavim-belona kely atsika fotsiny mba mpianambara amin'ny fahatsaran'Andriamanitra izay nataony tamiko. Tsara loatra ny Andriamanitra ity dia tsy haiko ny tsy kely vavolombelona. Za zany niasa tamin'ny garazy fa misy lehibeako foana eo ambony, ohatra hoe niasa tao andry paster pary izy foana manome instruction hoe apitao ty, dia za zany tsy miasa saina an'izay hoe ahoana fa dia asaina mametaka fotsiny. Ohatr'izay foana zany za rehefa niasa misy lehibeako foana, fa
fa tato amin'ity karazana zako ty en fait tsy nanao mécanique zany tao fa rehefa natao entretien dia fantany asa tamina garage nanao mécanique dia à partir an'iny izy nanao annonce amin'izay hoe manomboka izao zay manamboatra tomobile manao mécanique. Za tsy mahalala an'izany fa asako fa misy tomobile tonga eo dia atsona avy anao ty fa misy ohatr'izao dia mitobotoboka be mifongo Jesosy eo ataoko ahoana ty satria za tsy lasa za zany ny responsable hoe apetaka ty dia zao ty fa tsy ohatran'le lehibe no miteny ty apetao dia alohany andray hoe dia Jesosy eo tena tsy vitako ty Jesosy dia mantany anazy zany le lehibe fa hainao ve io dia matahotra zany raha hiteny hoe tsy ahay sao dia nimba na miasako zany dia manaiky fotsiny haiko io dia hay okey dia ampandrosono le tomobile dia amboarina dia sorako an Jesosy fa mety foana le izy vitako foana le izy ary izy tena tomobile gamma daholo tobotoboka amin'ny fofana Jesosy io apio Jesosy apio Jesosy dia ohatr'izay foana dia napetaka ry zareo amin'izay ny anarako hoe kiriko tsy haiko nafantatsinareo zany tantara raha kiriko zany izany hoe kely fa zay rehetrarehetra natao teo dia hainy daholo dia misy tomobile amin'izay zany tany Peugeot 3008 année 2023 za manamboatra zavatra tonga dia natsofoko ry zareo avy amin'ilay tomobile dia netiny avy amin'ilay diagnostika an'ilay tomobile efa faipazy be na be mihitsy netiny tany amin'ny Peugeot izy dia lafo be manamboatra an'ilay izy tany amin'ny Peugeot dia nitatavany garazy madinika zany efa tsy efa hitany ny aretiny dia manetiny avy any le pièce dia le patron koa zany tonga dia io izy amboarinao Jesosy io ahoana ty za amin'io miresahan'le olona ny sa tsisy miditsy ny saiko fa miasa saina be ahoana ty Jesosy io dia hay le patron ty mandinika amin'ny pause koa miodina be mihitsy ny saiko hoe miasa saina be dia hainao ve ozy izy io dia manaiky tsy fidiny fotsiny eno haiko io nefa n'izy tena tsy hitako hoe aiza na le placen'le pièce ary tsy fantako hoe aiza dia ndraisiko fotsiny le pièce dia jerijereko teo hoe blon firy mitazana an'ity dia aiza mireto misy an'ity pièce ty dia kaiky anatsikaritra koa le tompon'le tomobile hainao ve ozy izy io dia haiko io dia lasa mifampiantso tany zareo sany responsable lehibe dia neno izy izy io ohatrany hitako tsura zany ozy izy fa so tsy hainy fa tsovy izy dia natsona za mandeha ohatrany tsy hitako akory dia tonga tery tsao mihitsy zany matahotra be sady mivavaka Jesosy apio Jesosy dia antaniny hainao ve io haiko io satria izay foana le tahotra raha hiteny hoe tsy haiko ty dia so animba anazy zany hoe ay ianao hoe tsy mahay akory l'izy nefany tsy any amin'ny zavatra tena l'izy hay normalement l'izy raha le zavatra le qualificationko dia haiko fa l'izy tena tsy any amin'le izy mihitsy izy fa ny anzareo zany rehefa hoe niasa tamin'ny garage dia tokony mahay an'rehetrarehetra zay mifahazahoany fa ozy natao Jesosy tsy fatako tsy anala-baraka anay ianao pitsako ampelantananao ty reny mbola dia misy satria le motera mamahy be mihitsy le olona milaza fa maika zavatra tena tsy hitako na amin'ny placen'le pièce ary aiza misy an'ity fa vavaka Jesosy apio dia nampidirina maizina be koa amin'le garage dia sokafana ny kapô eo aloha ny ela be mihitsy aiza Jesosy misy an'ity tsy afaka miantso tsony na entro andro paster pary tsy afaka tsony miantso hijery ao anatin'ny tito hoe aiza misy an'ity tsisy tsony fefa eo daholo izy menakavo mijery anao eo zany efa mijoro eo daholo Jesosy apio Jesosy fa rehako mihitsy Jesosy hoe itsy misy an'io dia hitako le izy loha dia iny ary zany tonga dia lasa nitady nangoniko daholo satria tsy mety zay foana hoe inona sy inona ny fitaovana ampiasaina mombany nangoniko daholo dia heureusement tena izay mihitsy tao amin'le zavatra hita masoko mihitsy hoe ty le pièce dia vaako tena ohatrany misy migida mandeha ho azy fotsiny io tsisy maimpa za nanontanian'le olona eo firy minitra eo novanao an'io tena tsy haiko mety adiny ray eo na ohatr'izany fa tsy haiko mbola za zany nakamarza be hoe mba fahako mandinika sy misaina hoe ahoana anaovana ty fa maimpa 15 minitra le izy vao vaako voapetaka vita le izy dia velomina dia velona tsara dia tsy niny le tompon'le tomobile vita avy eo izy eno fa nampianao azy le pièce le tsy le vaovao ntsony nitetea tanako fefa le avy niasa tao fa teo daholo izy menakafy tena toa dia tena hoe lasa confirmer zareo le hoe
kiriko hoe tena mahay zavatra ianao izy tena mahay zavatra ianao fa zay ozy izy tena tsy afenana fa natahotra zay dia any an-tsaiko koa any tsy izany mahay zavatra fa isaky miteny an'izany zareo mantsy silamo daholo dia tsy mihina zany dia isaky mitory an' Jesosy an' zareo a dia inona nidiran' Jesosy an'izany fa ozy le iray zay Jesosy nozy izy nanoro azy an'io satria za isakisako fo amin'ny teny dia namira ary aho dia anaran'i Jesosy foana no antaniny satria teny gasy le hira dia Jésus ozy izy zany dia oui wa Jésus dia asako fa manao zavatra dia ozy an'izay le ray avy any teny Jésus ianao izy izy nanao an'io nefa silamo izy tsy mihinao an'izany a tiako atongavana hoe tsy manary Jesosy a fa tena hoe ombanao aho izy ary tsy afoy anao na andao anao amin'ny zavatra rehetra dia voninahitra anazy rery ihany. Tsaritsika tena zay mihitsy le hoe mametraka an' Jesosy eo aloha zay le témoignage ny tonton Cléo zay le fiankinana tanteraka hoe Jesosy fantako fa tsy hanala baraka ianao dia hanolotsaina ianao amin'ity zavatra ataoko ity dia mba ohatra an'izay koa ny zavatra ho ataontsika amin'ny détail amin'ny zavatra rehetrarehetra fa za raha tamin'izaho le tamin'ny herinandro zay dia hoy zay amantsy vadiko hoe isaorana ho a Jesosy fa tsy hoe miakatra sy midina amin'ny tohatra io ianao dia hoe dia satria ianao matanjaka be dia efa hainao zany fa tsika ho tsy mahay ninino tsika ho tsy mahavita ninona tsisy hery raha tsy Jesosy no zavatra rehetra dia isaora izy amin'ny fahasalamana zay anananao na dia hoe mbola misy tsy metimety kely ary tsy maninona fa rehefa mety isaory azy fa le tsy mety avelona any fa atao fotsiny hoe raha mbola misy tsy mety efa nentinao mivavaka dia atao fotsiny hoe ohatran'ny Paoly nisy fotoana izy mivavaka dia sitrana ihany tamin'nisy fotoana izy fa nitsitona foana dia le hoe zavatra navalin'Andriamanitra dia ataovy ampy anao ny fahasoavako dia ataovy ampy fa raha mbola afaka midery ianao mbola afaka mihetsika ianao dia isaory amin'Andriamanitra. Alleluia. Eny tompoko tonga soa ianao tompoko. Alleluia. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany fa tamin'ny larobiny sa talata nisolo poketra dia adino tany zany le tsy voafindrako le navigo dia nandeha ny asa ako dia nandeha zany fotoana tsy nisy nandeha zolitsy nanarakolona dia miverina koa ohatran'izay kinanjo tonga teo amin'ny tram efa le akaiky amin'ny trajet farany iny miakatra vana ny contrôleur ary zareo tsy nanao an'le tsy nanao teny fa le sharpa reny tena ozy hoe tena sanatria tafita ve voarendrika ka tamin'io fotoana io taratara zany dia
tena mivavaka fa tsy le tsoatran'le misy fotoana hoe maka fotoana mivavaka fa tamin'io zany ohatran'ny osy moa filazana izy hoe tomtomina na hoe tak dia mandeha zany hoe any an-dalana sady mivavaka tahiny ere ohatra nisy vao nahitan'le contrôleur be da be disa hoe izay le tsy mivavaka tamin'ny maraina fa ny zavatra hoe mitompo efa niteny hoe ombanao mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao voasava daholo ny manodidina fa adinony zareo hoe tsy ny savainy akony tena hoe fiarovan'Andriamanitra le izy fa nivoaka teo any dobodoboka ny foka. Aleloia, misaotra Jesosy fa tena hoe nyrakofanao ndray tamin'iny tsy niankina le hoe tsy navita an'le mivavaka zay moa le nisian'le fampianarana nataony isa moa le nanao an'le fijoroana vavolombela hoe indray le vavaka tsy atao option hoe tena tsy navita an'le izy dia hoe vavaka amin'ity ohatrany hoe manao ohatrany hoe fombafomba ve le izy amin'izay fa le fiainam-bavaka teo nantadidiko le lesona zany hoe ay moa zany Jesosy inam-batsika ifavavaka ny anaran'izay ina Jesosy nataontsika ifavavaka ny anaran'izay dobodoboka ny foko mivoaka tao hoe tena misaotra Jesosy fa tena jereny daholo ny rehetrarehetra fa zaharery ny voadingana dia tena hoe navahan'Andriamanitra tao anatin'le hoe dia teo arany tsy fataterako dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery any. le raha tepe manadino anao fa Jesosy tsy nanadino anao fa hitany anao dia nitsonga atao anaty maro hoe zanako mandeha anao. Alleloia. Ray soary tsodrano izay hotonona sy ho tanteraka amin'ny fiainanao hitay anao ne Jehova ka hiaro anao, amirapiratra ny tavany aminao ne Jehova ka amira fo aminao, anandratra ny tavany aminao ne Jehova ka nome fiadanana. Mandehana amin'izao herinao izao, Jesosy ampitombo ny etaentanao, Jesosy ampitombo ny amehery itiavanao azy mihoatra noho ny teo aloha. Andamina izay tsy metimety rehetra izy hanome fiadananao izy mandritra ny fiainanao amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Fa fahasoavan'Andriamanitra matoa izao fa fahasoavan'Andriamanitra matoa izanareo. Amen.